Fifaninanana eo anivon'ireo banky kosa indray dia nitanterahana tamin'ity androany ity ny lalao famaranana teo amin'ny taranja volleyball sy ny taranja basketball tetsy amin'ny kianjan'ny tafo ny Mahamasina ka ho an'ny taranja volleyball izay arahantsika amin'ny fanadihadiana androany hariva dia lasa ny BOA ny Amboara rehefa nandresiny Beny tamin'ny seta 3-0. Ny ekipan'ny BOA no nandrobaka ny Amboara teo amin'ny lalao famaranana ho an'ny taranja volleyball rehefa nandresiny Beny tamin'ny seta 3-0 teo amin'ny faninanana eo anivon'ireo samy banky. 7-20, 5-20, io no seta nandrombahan'ny BOA ny fandresena. Teo amin'ny seta voalohany dia ny Beny no nandrombaka izany tamin'ny isa 5-20. Nanomboka teo amin'ny seta faharoa dia taitra tamin'ny torimaso zareo BOA ka dia izy ireo indray nandrombaka izany tamin'ny isa 5-20. Tsy niova ny lalao teo amin'ny seta fahatelo fa dia mbola norombahan'ny BOA ihany tamin'ny isa 5-20. Tany amin'ny seta fahatelo farany no hita nanoatra mafy zareo Beny kanefa dia efa vokitraikefa ireto mpilalao ny BOA ireto ka dia izy nandrombaka izay seta fahaefatra izay 5-20 ka dia lasan'izy ireo zany ny Amboara tamin'ity tao mpilalovana 4-20 ity ho an'ny taranja volleyball. Niakatra arak'izany ny avo teknika ho an'ireo mpiasan'ny banky raha eo amin'ity taranja volleyball ity afapo ihany koa ny mpikarakara. Ordination zany dia efa manomboka tena mamarana mihitsy izay amin'ny herin'ny anio dia ny ping-pong izay atao eny Ankatso ary ny amin'ny asabotsy 6 décembre ny Romano atao Riesca ary tena famaranana dia fizarana isan-karazany amin'ny transaction. Inona moa no tena azona hoe nisingadina sy tanjona tamin'ity napetraka tamin'ity taon'ity? Ny tanjona aloha zany dia fandraisana isan'ny mpiasan'ny banky ary koa ny ampitomboantrany isan'ireo mpandeha anjara satria misy reo avy any amin'ireo microfinance reo betsaka mividitra sy efa tafiditra. Dia taratra eo anivon'ny asanareo ve izay hoe lafin'ny fanotanjahantena izay? Ka izay indrindra tena tanjona hoe voalohany indrindra ifampiraisana ny sy fampianana ny mpiasan'ny banky eo amin'ny asa izay atao amin'ny herinandro dia sady fialamboly ilay izy no fampiraisam-tsona ihany koa dia hitako hoe mety misy vokatra any amin'ny toeram-piasana ka misy fanatanjahantena manko hoe asa vaka sy teo amin'ny taranja basketball kosa dia ny ASEP no nivoaka nandresy rehefa nandresy ny ABM tamin'ny isa 7-20. Batany larana fahatelo kosa zareo avy eo amin'ny microcrédit rehefa nandresany Beny tamin'ny isa 13-50.
dia iny fanadihadiana ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny fiarahantsika amin'ity ariva ity isaorana apitsika anao tany atokantantrany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany isaorana ihany koa reo namana teknisianina niarana tosa ny fandaharana mahery tamin'ity alina ity teo ny namana Antina Patrika izay nandrindra ny sary eo ihany koa ny namana Bosco Rasolony Menjanahary izay naka ny sary aveto amin'ny studio dia mametraka ny veloma ho samy tsara ho amin'ny heriny no tozo indray tompoko lasy tompoko vavy.